Ny ekipan'ny miaramila reserve amin'ny Kosfa kosa no ifanandrina amin'ny ekipan'ny 3FB izay amin'ny telo fa marana ny top 14 ity. Totosa itolakandro ihany koa ny lalao manasa-dalana voalohany izay nikatrohan'ny IRC sy ny Kosfa ka natafavoaka ny Kosfa tany amin'ny fanalavam-potoana 3 miditra tany amin'ny 10 minitra farany tany amin'ny minitra 5:100 vao tafavoaka ny Kosfa tamin'ity tolakandro ity. Noporofon'ny Kosfa ny miaramila matanjaka azy nanoloana ny IRC nandritra ny lalao manasa-dalana voalohany. Ny lalao tao anaty tanjaka hatrany amin'ny minitra 5:100 ny miaramila. Zay hita ho tombony ho an'ny zareo izay fananany tanjaka izay nandritra ity lalao ity. Tany amin'ny fanalavam-potoana maro sy but vao tafavoaka ny Kosfa nanoloana ny IRC tamin'ny isa 4:20. Baolina matin'ny tanana tonga ny rija tany amin'ny minitra 5:100 nondrazony ny miaramila ny tapakila ho any amin'ny famaranana. Raha nisotro ny lalao dia nisaraka adsahala 5:20 ny rotota tao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana. Mbola adsahala 5:20 ihany ny fanalavam-potoana 10 minitra indroa miditra. Teo amin'ny 10 minitra fahatelo farany no nanaporofon'ny Kosfa ny miaramila matanjaka azy ka tiany batany ny fandresena. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany nefa dia ny IRC no nitarika tamin'ny isa 13:20 izay hita ho nanatombo teo amin'ny famezivezenan'ny baolina. Tapitra eo zany aloha ny lalan'ny IRC manohy ny ity mankany amin'ny famaranana kosa ny miaramila.